Kafaliana trano no hiarabako anareo isa-tokantrano amity aliny alahady fa raiky amin'ny telopolo ny volana May 2024 ity. Ao anatin'ny fandarana l'actualité hatrany ianao iresantsika bebe kokoa ny zava-nitranga teto amin'ny firenena tamin'ity herinandro ity, izay indrindra no natonga anay nanasa nandrematoa Jean-Jacques Rabendrina solomavamahoaka voafidy tao Betioky Atsimo avy eo amin'ny vondrona VPM MMM. Miarabanao andrematoa solomavamahoaka ary misaotranao avy hatrany nanaiky mivahinay tamin'ity androany ity. Miarabanao Marika no miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana amin'izao takarivo zao ary dia misaotra sady anareo koa nanasa nanome sehatra mba hahafahana itafatafa sy indrindrandrindra nitondra fanazavana mahakasika ny toedra raha pirenena amin'izao fotoana zao, indrindra fa tatao anaty ny andro vitsivitsy zay. Dia tsikaritra anay tokantrano any avy hatrany fa dia ny raharaha politika moa nafanafana tamin'ity herinandro ity ary zay no asitsika resaka bebe koa amin'ity fandarana ity. Fanontaniako voalohany ary andrematoa solomavambahoaka nanao aniny ataoko hoe motion de déchéance ny filoham-pirenena iny nareo mise en accusation raha marimarina kokoa izany hoe fiampanganareo ny filoham-pirenena. Inona marina moa ny tena hoe nanosika anareo hanao an'izay ataoko hoe fiampangana ny filoham-pirenena izay? Ngamba ny tsy de le hoe le zavatra iverenako le hoe tena hoe zavatra niseho tato anatin'ny andro vitsivitsy lasa zay fa tsara ngamba ny apetrako eo amin'ny fifandraisana amin'ny akapobe ny teo amin'ny androm-panjakana anankiroa ngamba ny anomboako ny fanazavana. Voalohany indrindra isika dia araky ny voalaza ny lalam-pandrenana zay tsy ny tenako no nanoratra zany ary tsy zany no nanao an'izany fa ny vahoaka malagasy no nisafidy azy ary anatin'izay vahoaka malagasy zay ny tenako dia hajaiko ary ataoko hoe loloavina tapony lohara satria zay no lalàna faratampony hitantanana sy andrindrana ny fiainam-pirenena amin'ny lafiny rehetra ka raha ny voafaritry ny lalam-pandrenana dia mazava ngamba ny hoe misy ny ataontsika hoe fisaraha ny fahefana na ny séparation de pouvoir misy raha tsy ilaza afa-tsy ny hoe ny fahefanam-panatanteraka, ny fahefanam-panao lalàna sy ny fahefa-pitsarana. Rehefa nipetraka nefa ny antemiera pirenena angambany tsy de hoe hiditra amin'ny antsipiriany dia niezaka izahay teo anivo ny antemiera pirenena nanampy an'Andriamantoa zay mariko fa raha ny tenako manokana na ny vondrona politika zay misy ny tenako dia tsy nanoana azy aloha kanefa mba tsy hilazana fa hoe tsy maty valavokibo na hoe anao rehefa hoe tsy zavatra tsy mety tsy mifanaraka amin'ny eritreritry ny tena na zay zavatra nieritreretiny tena amin'ny lafiny ara-politika dia vonina izahay sy ireo solomavambahoaka namana maro hanome tanana an'Andriamantoa filoha tamin'izay fotoana zay hitatsika somary sarosarotra ihany toedra raha tamin'ireny ny fanendrena prime ministre sy ny sisa ny fanaovana ny gouvernemanta sy ny sisa sarosarotra ihany nefa ny tenanay zao no anisany mitsangana hanampy sy hanamora ny toedra raha tamin'ireny zay lazaiko fa sarotra de sarotra natao zay zavatra zay de niezahana indrisy anefa ny fa tsy de arakaraky ny nanampoizana azy ny zavatra nisy satria rehefa nandeha ny rosotsy kelikely ihany ny toedra raha-pirenena ny fiainam-pirenena de ohatra ny asa fomba fitsarako angamba zay averenao amiko raha diso mety natsapa angamba ny Andriamantoa filoha sy ireo manodidina azy fa hoe efa nay tanteraka ny fitondrana nay tanteraka ny fahefana ka de zay tianay atao zay mariko eto fa fitantanana firenena zany
ny rafitra rehetra no miara-mitantana azy ny fahefana rehetra zay misy eto amin'ny firenena voafaritry ny lalam-panorenana fa tsy ny filoham-pirenena sy ny manodidina azy na zay ministra vitsivitsy eo angambany ka zay zavatra zay no anisany tsy vitan'izay fa la séparation de pouvoir ny zavatra nisy ny ainana teo anivony antemera-pirenena dia isaky ny misy lalàna zay na proposition de loi avy ety aminay fa indrindra moa ny projet de loi avy any amin'ny gouvernementa dia misy foana ny tsindry avy any amin'ny fahefana mpanatanteraka indrindra moa zany avy any amin'ny ireo manodidina n'Andriamatofiloha zay na ny tenany manokana ireo ministra zay akaiky azy ary zay miseho fa raha ny fomba fifandraisany taminay solombavam-baoaka de hoe tsy refesy mandidy fa zay ny mpanatanteraka de zay tianay atao ny tsy fanadana raha tsy handray ohatra fotsiny monsieur Marc ohatra fotsiny hoe lay lalàna zay tokony mametraka sy mamaritra ny fomba fiasa sy ny fiainana eo amin'ny Assemblée nationale dia voalohany indrindra mbola tsy lany akory le lalàna vo nandeha tany am'ry zareo de fa nitsindrina décret zay mariko nefa ny fa raha ny antanatohatry ny lalàna dia ambony ny zany ataontsika hoe règlement intérieur am'régir ny fonctionnement ny ana zany dia lalàna fa tsy décret nefany dia hitsahana amina décret ohatra fotsiny zay misy ireo projet de loi maro samihafa dia tsy maintsy lanina ohatra ny loi de finance ary loi de finance zay mba nitondra fianakianana zahay sy ireo namana député zay soraneto nefany tonga avy hatrany satria ny zavatra mba nentinay tsy hoe tsy andany akory fa hoe mba tokony hita ao anatin'ny sorabola indrindraindrindra ny fampivoarana ny any amin'ny district sy ny commune zay CLD moa no ny antsona azy mahazatra zay nangatana mba tokony manana 1 milliard isaky ny district na 2 milliards de am'izay mba hafahana manao reo asa madinidinika zay tsy mety tsy ho vitany avy aty amin'ny fitondrana foibe tonga avy hatrany moa de hoe tsy maintsy laninareo boky be matevina ny loi de finance zavazavatra ohatran'izay ka zay ngamba ny tany volim-boalohany fa ngamba mety tsy hamono aminay na ny pijery hiditra mety fanontanina manaraka tsika fa leo ngambany ao atenatenany ao zay vao mamaly ny tena hoe natonga nylay fitirina ngambany zany hoe raha azoko tsara zany ataoko hoe misy zany le hoe frustration na hoe alahelo-nareo amin'ny filoham-pirenena na tonga n'izay toe-javatra zay bon ny frustration na koa alahelo amin'ny filoham-pirenena tsy amin'ny filoham-pirenena manokana angambany fa filoham-pirenena raha za manokana fakalala tsaro zahay niaraka ministra atao amin'ny gouvernementa tamin'ny tetezamita ary angambany tsy hoe alahelo amin'ny filoham-pirenena fa tsy fanekenay ny fomba ataoko hoe itondrany ny mpanatanteraka indrindra fa ny filoham-pirenena sy ireo manodidina azy zay fifandraisany zay amin'ny maha androm-panjakana anay zay ngamba ny maromarina koa ka zay le fomba tsy fanajana n'zay séparation de pouvoir zay tsy fanomezana anay ny zo aman-kasina ary ny fahefana zay voafaritry ny lalam-panorenany zay anay no tsy nekenay ka nahatonga am'zao ataontsika hoe situation iainantsika am'izao fotoana zao ny inona moa no antony ary na le fitoriana zay nataonay satria niezakane izahay teo anivo ny antemera-pirenena miezaka foana manao indraindray raha misy ange ohatra fotiny zao tamin'ny loi de finance lazaiko anao teo fa tena ataoko angambany fa saika hoe ny 20 isan-jato na ny 5 isan-jato ny député saika tsy te handany inge an'lay loi de finance nefany totona ny baiko avy any raha matahora sy ny sisa de voatery moa ny lefitra ny député makeny ny bureau permanent be de be reo zavatra isan-karazany zay niezahanay bureau tsy fahalemena akory le izy na de zay ny mety nandikandro zareo azy angambany fa fijerena hoe voaniditra vo niala crise tsika dia ataoko angambany fa tsy tsara raha ohatra ko hoe ifanenjana sahady ny fahefana anakiroa zay samby nivoaka tamin'ny fifidianana ary ty moa mariko kely fa matetika ny olona rehefa miteny hoe
safidiny vaoaka io ajaina safidiny vaoaka de ohatrany hoe ny any filoam-pirenena ihany ny voaresaka fa zay koa nge mba voafidy ary ataoko hoe matoko ny vahoaka ny fidy anay ireo tsy sanatreako tsy sanatriany vavako hoe tsy nandinika na tsy neritreritra ary mato re olona reo fantatry vahoaka ny vahoaka zay ny fidy anay raha mahafantatra ny bebe kokoa satria raha ohatra hoe za zao de mino fa fantatry ny vahoaka ny betioka atsimo bebe koa ny tenako a toy izay ny filoam-pirenena zay nahatonga azy a ny fidiny tenako ka zay zavatra zay no ohatrany hoe indraindray reo misy moa satria mahita ny tena hoe misy vahoaka interview vena tsy fantatry mo reny na indrindra amin'ny hainy manjery-panjakana mialatsiny amin'ny tenen'izay fantatry mo reny hoe olona efa safidiana ve sa olona antanina de zay valiteny metimety amin'ny fitondram-panjakana no lefa fa zay tsy mety angamba mety tsy alefa tsy fantatro ny fomba anaovandry zareo azy a fa de misy koa reo société civile ndraindray sy ny karazany zay tsy fantatra ny hoe inona moa ny légitimité-n'ireo olona reo ka manome tsiny anay solom-bavambahoaka hoe tsy tetandrazana nareo tsy mitsindro ny fahoriam-bahoaka tiako ny manamarika eto fa raha misy angamba amintsika mpiray-tanindrazana olona mahafantatra n'zany hoe fahoriany vahoaka zany fijaliany vahoaka zany de zay solom-bavambahoaka satria izahay nge re olona no miara-mihososy aminareo izay mba firy amintsika vahoaka moa no niditra ny bureau-na ministra hiditra ny bureau-ny prime ministra indrindra moa ny any filoam-pirenena nefa zahay reto na eny an-dalana na eny anaty bus na eny anelakelatrano na izy samborinareo a miresaka aminareo mandraynareo ary eto de raiko reo namana député zay miezaka manampy ny vola posy ara ny vola karama ary eto de tsy araky ny eritreretana nahita ndray mandeha misy milaza olo hoe 70 millions de FMG olo ny karamanay a de gaga fotsiny hoe taiza moa ny namoronana n'zany chiffre rehetrarehetra zany ka za ngamba ny tiako ny manantitra antireto a fa zahay ry vahoaka de miaino ary mitsinjo ary ny fitsinjovanay ny zavatra tsy mety mihitsy ny hoe mba hialantsika am'izao fijaliana sy fahoriana zao nge ny mahatonga anay hoe tsy manaiky ny zavatra atao satria raha ny zavatra ataony fahefanam-panatanteraka indrindra fa andrimatofolomo inona moa ny tena hoe hatram'izay efa heritona sy tapanytsika zay ndreo tsika vahoaka satria zahay koa de vahoaka inona moa ny tena hoe fampivoarana fanatsarana ka miatraika ny isam-baravarana miatraika ny anaty vilanitsika natao ny fahefanam-panatanteraka hatram'izay magaga mantsy andriamatoa solom-bavambahoaka de rehefa fahefanam-panatanteraka zay ny lehibeany aloha ny filoam-pirenena fa ao ambanin'zay koa misy ny lehibe ny gouvernement ny prime ministre lehibe ny gouvernement nagaga tamin'ity indray mitoraka ity nareo a ny solom-bavambahoaka tsy nanao motion de censure aloha mialohany nidirana tany am'izay ataoko hoe safidinany le hoe résolution de mise en accusation ny président de république zay inona natonga an'izay hoe tsy ny prime ministre nalefanareo aloha fa tonga de ny filoam-pirenena bon tsotra angamban'ilay izy ary na de mbola misy resaka raha hoe mikonikonina mbola aorinan'zao aorinan'zao motion de déchéance aorinan'lay requête de mise en accusation ny filoam-pirenena iny de hoe mbola misy koa mikonikonina motion de censure zany a hatreto aloha za député ano miteny an'izay a tsy mbola henoko ary tsy mbola hitako zay fa izy ianao hoe maninona ny tonga de hoe zay ka efa araky le lazaiko anao teo nge efa niezaka nge zahay tena vavolombelony zany reo namana député reo a niezaka nanatina na ny bureau permanent ara impiry no mihona amin'andriamatofilo impiry ary eto ara na zany gouvernement resahanao zany nge anisany zavatra mba napetraka ay nge hoe satria ny raha ny lalam-panorenatsika nge no jerena za mialatsiny hafa ampanitritena no lazana zay za tsy manapahaizana mikasika ny lalàna fa indrindra ro hoe ny droit constitutionnel fa mba mamaky fotsiny a sady mba mampitany zavatra misy anivelanyireo ny lalam-panorenan'ireo firenena zay ataotsika hoe mifanolobodirindra amitsika na ny any Eropa zany na ny any Azia raha ny lalam-panorenatsika nge nijerena de karazany hoe semi présidentiel semi parlementaire kanefany a tsy arakaraky zay ny zava-misy zany hoe raha ny gouvernement talo nojerena tsy taratry zay équilibre de force misy eo anivony
antemera-pireneny zay zay de efa lesoka anankiray tsy ny prime ministre no manao an'izay tsy ny gouvernementa fa andriamatofilo de zay zao no ataoko hoe zay de misy zavatra mety eo amin'le hoe marégime parlementaire azy dia tokony mba mihaino ihany koa anay solombavambaoko satria zay nge zao nge ny zavatra nisy tsoroko anao fa raha nisy le taorinany teny vato mialatsiny aminareo namana député indrindra fa nareo bureau permanent zavatra ny ainatsika zay angambany tsy ambaratelo tsony zany am'izao raha nisy ny teny vato naoraka be moa le resaka hoe ofanana an'izao ny androm-panjakana rehetra akoatry ny présidence ihany dika zay de androm-pandrakana rehetra zany zay misy anisan'zay zany député de tsy fantako moa na ny ACC koa voakasika zay sy ny sisa angambany tsy fantatro fa raha nisy iny dia gagagaga ihany zay de nanao nyreny fanambarana reny moa zany ny bureau maharitra zay ny fampiarahana taminay député sy ny arahana andinika de reny hoe tsy makasitraka zay satria hina moa ny légitimité-n'zay teny vato zay tsoroko eto moa zany fa tsy hitako satria be tamin'izy ireo nge araky ny kabary nataon'andriamatoa filoana temera-pirenena siry tamin'ireo olona zay nandray anjara tamin'ny reo mpizaika teny vato moa ny faninana taminay nge fa tsy lany nisy anankiray ara zay niteny tamin'ny télévision raha vavy zay anisany mifaninana tamiko fa sako ny mijereto ary azotsika jerena ny voka-pifidianana tany amin'ny CENI tsy ny CES fa na 0,12% lay olona izay angamba no gisitra indrindra de izy ny tonga avy any amin'ny de aona moa ny hanekeko na ny haneken'ny vahoaka ao anatin'ny district Betukatsima fa ny olona zay nahazo ny isambato ka nahalany zay tsoroko fa mba tsy de nampitsangako menatra loatra satria raha mihoatra ny 500 zany angambany amin'ny candidat 7 ny faninana tamiko ataoko fa tsy de mitsangako menatra angambany reo mpanoana na ny vahoaka ny Betukatsima zay nametraka fitikisana tamiko ka ireny ny olona de rehefa vita ny teny vato de nandehabe moa ny resaka dia rehefa naheno an'lay fanambarana nataonay teo anivony temera-pirenena moa ny filopirenena de izy no nampiatso hoe nareo za matahotra za tsy andravanareo ary zay koa de namafisaka hoe tsy zahay oravana akory nahatonga n'lay hoe matahotra noravana ianareo zay no nahatonga anay nanao nle nametraka an'le motion de niteny zay za tsy andravanareo zao fa matokisy anareo fa sy ny sisa ka itiako mariny de nilazana andriamato filopirenena tamin'izay fotoan'izay hoe ataoko hoe ny tsy fanomezany hasina sy ny tsy fanajana n'lay séparation de pouvoir ka nilazany mihitsy hoe resaka 4 de hoe aza miresadresaka nefa izy no nampiantso tsy nisy ny resaka 4 ny député teny ny bureau permanent fa izy no teny an'izay de izy koa rehefa avy eo de hoe anareo moa aza terenareo aza anaovanareo pression handravanareo satria aza de be teninareo aza de mitsikery anareo aza de mitondra ny olana aza mitendry zavatra tsy vita ianareo fa manjary voatery raha izay no ataonareo de handravanareo zany angambany amiko zay nge anisany zavatra hoe fa nitsakitsahana ny tsy fanajana n'lay séparation de pouvoir fa faharoa manaraka an'izay inona moa ny asanay solombavaka zay nge tsy hoe mitsikera be fahatany fa raha ohatra miteny ary zao aizy eto Madagasikara zao no tsy miaina ny délestage ny tanan-dehibe ka raha miteny an'izay ve tsikeran'ny gouvernement raha mitondra ny feon'ny vahoaka zay hoe ianjadiany tsy fandripahalemana de fitsikerana ve zay miteny azao hoe ataoko hoe ohatra ny eto Antananarivo aiza reo traboina tamin'lay oramben'ny kija ny simbatrano reo mbola tsy hitany trano hipetrahany sy ny sisa zay nge nahatonga tamin'le conférence de presse nataony hoe raha tena satria andriamato filona tsy nanaika hanomeny 4 ny député fa hitsinjo ny vahoaka ekenay zany ianao arahany tampony any avoloa milaza fa hoe mahay ny fahoriny vahoaka indrindra zay miara-miaina isan'andro ekenay zay fa de hoy zay kosa hoe hazavao mivahoaka ary hoe natao aiza lay vola aminay raha ohatra ka anaovantsika asa fanasovana zany andriamato filoha teny ekenay zany
mety anampio ny jiramary anampio ny enseignement supérieur na reo ny boursa ny mpianatritsika zay mody avy any an-dafy satria tsy voaloha ny boursa sy ny sisa be deaibe na anampio ny traboina ka zay no mahatonga le zay toe-javatra zay zany ny tsy fanometrahana anay hanao tsy famelana angamba maromarona koa hanao ny asanay no anisany ihany koa nanosika anay hanao an'lay requête de mise en accusation ro izy anao hoe andriamantofilo mihitsy ny tsy mamela anay am'izay zavatra zay ao anatin'izay mantsy hoe le hoe plateforme pour la majorité présidentielle le PMP zany am'izao zany a ohatran'ny remise en cause io satria io vondrona io ihany nareo tao anatiny ihany koa raha tsy diso a anisany nanolotra ny premier ministre ary nitazona an'izay majorité tao anatin'ny assemblée nationale zay tao anatin'ny antenimieram-pirenena am'izao fotoana zany a nareo indray manakihana n'le fitondram-panjakana tsy ohatran'ny hoe mivadika amin'ny teninareo ihany ve nareo solo-mavamboaka ao anatin'izay tsy zahay angamba no mivadika fa andriamatofiloha no mivadika satria zao zay nge ny andraikitray solo-mavamboaka satria zao manko ny manahirana indraindray ny andraikitry ny fahefana mpanao lalàna ny solo-mavamboaka nge dia micontrôler ny asany mpanatanteraka ka zany manao contrôle zany a rehefa tsy mahavita izy dia mampaneno lakolosy ianao zay nge no asany ka ny olona manko miteny hoe tsy tokony zany ny asan'ny solo-mavamboaka asanay zany voafaritry ny lalam-panorenana fa tsy aza variana fotsika na sodoka fotsinytsika hoe amin'ny fanazavana zay atao ny fahefanam-panatanteraka indrindra fa andriamatofiloha sy ny manodidina azy na koa reo namanay député vitsivitsy zay mbola miaro ny hevi ny heverino marina tsy omenatsiny izy ireo miaina am'izany démocratie zany tsika hajaina zay zay hoe hevitra sy fironan-kevitra ironandry zareo zay fa hoy izy ianao hoe zay tsy zay nyvadika fa ny zavatra ny fanarahana nge tsy zao hoe tsy zay ny zavatra ny fanarahana fa de hoe satria ny izy koa nampiantso tam'izay de izy hoe bo ndao fa atao jerevo daholo ny zavatra ny olana any amin'ny district anareo reo commune sy ny sisa de amboarina miaraka amin'ny gouvernementa zay ny zavatra ny fanarahana nge monsieur Marc ka aminay zany a ny andro zahay natritra ny heritaona tsisy nataminga ny ray ara am'ireo zavatra zay noentinay satria nanao daholo nge zay de samy nanao mety zany koinona mo fa de hoe samy mitondra daholo hoe ny any amin'ny commune zao misy an'izao ny any amin'ny commune zao de zay no nanao ary zay za zao mihitsy raha miresaka anao zany PMP zany a za zao mihitsy angamba no mpitondra teny ny PMP niaraka tamin'ny madame vice présidente raha zafy manantso hoanitra dia zay mianada no mpitondra teny ny PMP tam'izany fotoana zany a ary nanampy betsaka ny fahefanam-panatanteraka indrindra fa andriamatofiloha sy ny gouvernementa tam'izay nefa ny tsy arakaraky ny zavatra ny fanarahana sy tenyny fanomezana ny zavamisy ka zay kosa zay koa ny zavatra misy eto amitsika raha ohatra tsy manao ninoninona zay amin'ny assemblée fa manaraka zay ataon'ny fahefanam-panatanteraka de izy nivoaka hoe reo député reo de tsisy ilana anareo fa de manaraka fotiny izy ataon'ny fahefanam-panatanteraka nohon'izay koa zay mandray andraikitra koa satria andraikitra voafaritry ny lalam-panorenina nge zao ataonay izao hoe de lazaina koa nareo koa mampikatsy ny fiainam-pirenena ka fa te anontany tena finona fotsiny ary ny tokony ataonay kanefa ny kosa zay matoa ny latsaka matoa hitondra ny teninareo vahoaka de aminay a tsy azony atao ny mijanao satria andraikitra omena anay zay a voafaritry ny lalam-panorenina de tsy maintsy raisinay a ny andraikitra amin'ny fotoana iverinay fa mahamety azy satria efa ny andro zay efa moa tsy arakarak'izay no zava-misy a de tsy maintsy mandray n'izao andraikitra zay misy lalàna maromaro izay tokony hiditra eny anivon'ny antenimieram-pirenena mandritra n'ity fivoriana ara-potoananareo eo anivon'ny antenimiera ty a anisan'izany le hoe chaîne spéciale momba ny fitsarana bois de rose nareo ve mieritreritra hoe zao situation zao nefany a tsy vomay mampikatso an'le raharaha-pirenena zany hoe ireo lalàna zay tokony andehanantsika angakengana am'izay hoe fampandrosoana zay ny hoe mampikatso marina fa tsy eo nohony zao toedra raha zao de ohatrany hoe tsy chamboulé somary mikorotana zany ny ireo
inona moa zany hoe ny zavatra voafaritra ao anatiny lahadinika tokony vitainay mandritra nyty fivoriana ara-potoana voalohany ity, nefa zao misy zavatra mbola maika nohony zany lazainao zany ange ny fametrahana an'zany chaîne pénale spéciale atokana fotsiny ho hanafaizana na hanenjehana an'ireo mpanao bois de rose, tsy le bois de rose zany fanitatra moa le izy ireo anina tsy haiko crime maromaro zany ohatrany hoe nitolapatsy ny karazany ngamba zay le araky ny voalazany premier ministre zay ngamba raha tsy diso ka misy maika nohony zany ara raha ny fieverako azy satria raha tsy ilaza aminao hoe tsy takona feniny zany ny grève etseroa ohatra manao grève ny aro Madagasikara satria ny ADEMA azafady amidy ambogadiny ange ny arenatsika zao monsieur Marc vahiny nomena hitantana n'lay ADEMA ihany nanao zay maninona tsy omena ny vola zay tokony hitantana anazy ny ADEMA na omena ny fahefana ohatra io ny aro Madagasikara io ny ao amin'ny domaine manao grève ny eny amin'ny enseignement supérieur ny sisa ka zay indrindra mihitsy zay ka amiko melatsinikeny ka misy zavatra maika nohony zany ara ka amiko angambany ny ataontsika hoe fanemorana ny lahadinika ary io moa mbola ivory moa zay manomboka amin'ny rahapitso amin'ny alatsinainy hijery ny hoe inona no tokony atao mandritra n'zay anazay fa zay moa nametraka am'ilay reketinay hoe résolution nay hoe tokony ny gouvernement tam'izao de tokony hanao fa tsy ny affaire courante fa zay moa ny fitsarana avy mbany lalam-panorena no afaka mamoaka ny didy mahakasika an'izay fa zay no fangatahanay fa ho hita eo moa zany hoe inona no fanapa-kevitra fa mety hirosiany angamba zahay araky ny tapaky ny be sy ny maro amin'ny fanohizana ny lahadinika zay efa voafaritra mandra-mpiandrasana ny valiteny ny fitsarana avy mbany lalam-panorena zay indrindra ma tsy nohotrany hoe anisany anakiana ny ireo zay tsy mitovy hevitra aminareo amty fanaovana an'ity motion de déchéance ty satria hoe hiditra iny anivon'ny anteny miram-pirenena ty resaka chaîne spéciale en bois de rose tika dia miasa be mihitsy ny volan'ny bois de rose miasa ny kolokolo ao anatin'ity raha mampiteraka crise eto amin'ny firenena ty ahoana ny eritreritra ho andry zareo zay tsy mitovy hevitra aminay zay ajaina ho any hevitry ny zareo zay no fomba entiny manazava angambany amin'ny vahoaka zavatra zay fa raha za manokana aloha titako izy mbola tsy tonga eny aminay koa renge na le mbola na ny conseil des ministres nge mbola tsy satria raha projet de loi nge le izy de avy any amin'ny conseil du gouvernement miakatra amin'ny conseil des ministres zay vao tonga eny aminay de miverina indray de mety manao ny amendement sy ny anina koa zahay de miverina indray mandeha any gouvernement de miverina any amin'ny conseil des ministres zay vao miverina eny aminay eny amin'ny assemblée zay vao pour adoption définitive de mandalo contrôle de constitutionnalité eny amin'ny ACC ka na zany na eo anivony gouvernement tegna mbola tsisy zany ataoko hoe tolo-dalàna zany ka ataoko angambany fa tsy de zay hoe ary raha zay le circuit rehetrarehetra lazaiko anao teo zay tsy vitany ray volana nge zany fa raha fakeliny nge zany zavatra lazaiko zany telo volany zay vao raha ka angambany tsy de mitombona loatra zay filazana hoe ny fatahoranay ny bois de rose ny fananganana ny chaîne spéciale satria tsy bois de rose ihany ange izy fa be de be reo zavatra reo eloka be vava zany hoe voafaritra hoe ankinina manokana amin'io chaîne spéciale io raha izay fa ny tena zava-misy angamba ny tokony hoe ho jereny fa tsy zay nge ny manahirana ary zay foana no mahatonga ny vahoaka tsy atoky anay mpanao politika fa za moa eto za de mpanao politika ny sasany moa milaza tsy manao politika nefa ny manao andraikitra sy manaiky rehefa omena andraikitra manao politika ny sasany misoratena zay teknisianina zay zao voalohany tiako azava aloha fa rehefa ianao mibrigue mandat électif zany na be ny tanàna na fokotany ara na indrindra fa solom-bavambahoaka fa na voatendry koa ministre zany
membre ny institution de fa politika zany na tianao na tsy tianao ary de ty ary ny zavatra mahagaga reo milaza azy ho teknisianna ra rehefa omena ndraikitra na mbola tale général fotsiny na taliany ministère indrindra moa fa raha hoe ministre ry zareo konko ny tena mpanao politika gaigla firmo ny ao amy gouvernement tahitantsika am'izao zay milaza azy ho teknisianna mpamakafaka fiarahamoniny mpandinika fiainam-pireneny sy ny sisa tena hoe zay tsy mpanao politika tany amy société civile raha ny sasany nomena ndraikitra tsy ry zareo daholo ve zao manao n'lay cravato mangamanga ka zay zavatra ka amiko zany a mba eto a mba ohatrany hoe miaro anay mpanao politika raha rotina ihany ty sehatra tya tsy ny fanaovana politika angeny ratsy fa au contraire tena hoe asa fanasoavam-pirenena fanompona ny mpiray-tandrazana ke zany politika zany fa mety hoe ny ataondrakotsy ny ataondra be no anasoketanany hoe le fanaovana politika amiko angambany mba tsy dedako fa za de tsy miafina am'zany a za akotrany hoe mampampianatra eny amin'ny ambaratonga ambony zay no mba takatry ny faripahalalako a de tena mpanao politika ary tsy miafina an'zany ary vonona ny anao politika mamaraparana fandarana atsika ndre mato solomavombahoaka fanontaniana anakiray ty efa nanontaniana tary amin'ny anteny miram-pirenena fa mbola tsy mivalianareo solomavombahoaka ty zavatra ty hoe hanaiky ve nareo solomavombahoaka zay napiditra nyty requête ty eny amin'ny anivony anteny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hanaiky zay didy zay avoakany HCC na inona io didy io na inona de anajan'zay ve nareo solomavombahoaka tsara angamba ny menamariana fa aleotsika angambany tsy hahita volana alohan'ny biby matoky ary miny fa olokendry a ireo mpikambana eo anivony fahefanavo momba ny lalam-panorenana ary akoatran'ny fahalalana araky ny lalàna zay ny anaran'izy ireo zay asan'izy ireo a de eo ihany ko ny fitiava-tanindrazana zay ananan'izy ireo satria matoa araky le lazaiko teo matoa nanaiky ary ny fidina konga izy ireo e misy moniny hoe ny fidina ao ny fidina andreo matao filipirenena satria olombo fidy any izy ireo satria lay toky sy ataoko hoe fitokisana sy lay fanakinana fitokisana amin'ny filopirenena nomeny vahoaka azy a no nanendreny filopirenena koa an'izy ireo de misy koa moa ny avy aminay solombavam-bahoaka misy ny avy amin'ny SSM sy ny SMM sy ny sisa ka nofidiny izy ireo ka ary matoa nanaiky koa dia mino afa ao ny fitiava-tanindrazana ny fitiavana ny piray-tanindrazana indrindrandrindra manainga azy ireo ka mino sy manantena fa hitsara araky nyzay faripahalalana amin'ny eo anivony amin'ny lafiny lalàna ananandry zareo fa indrindraindrindra koa mijery ihany koa ny satria ny fitsarana satria teto eto koa de somary manao anina kely mialatsiny ohatra mivalapatra kely fotsiny am'izay monsieur Marc eto raha nisy vahiny tany amin'ny télévision raha vavy mpikambana teo amin'ny CES teo aloha dia nilaza izy tam'izay hoe marina izy fa io nge ny lafiny lalàna fa zahay mpitsara koa de tsy maintsy mijery koa zay zavatra misy eo anivon'ny fiarahamonina na ara-politika ara-tsosialy sy ny sisa ka eo ny lalàna fa olo-pirenena koa izy ireo miara-miaina amitsika miara-mahita ny zava-misy ka mino sy manantena fa zay zavatra fanapahan-kevitra sy fomba fitsarana araky ny lalàna sy mifanandrify ihany koa amin'ny zava-misy zay takia ny firenena sy andrasan'ny vahoaka koa angambany ny fanapahan-kevitra ho raisin'izy ireo ka ivoaka avy eo fanontaniako farany ary ty hoanao andre matoa Jean-Jacques Rabendrina hoe hoanao zany inona ny vahaolana eto amin'ny firenena afatsika miala ny crise zay sariny ohatrany hoe miverimberina foana eto amin'ny firenena sarotra moa ny hambo monsieur Marc hoe za no ahita ny formule magique hoe inona ny mba hialana amin'ny crise a miverimberina eto amin'ny firenena fa mamelahy angambanao ary ampanetretena ry mpanaraka ny fandarana sy nareo zay afaka mijery an'izao fandarana zao itsika piray-tanindrazana
raha ny hevitro amin'ny mampanao politika sy amin'ny maha-olo-pirenena ihany koa no fiheverako azy voalohany aloha dia ho anay mpanao politika zay mirotsaka ho fidina fa indrindra rehefa tonga amin'ny fahefana mpanatanteraka voalohany indrindra ka mandia ny fanajana an'ireo zavatra zay nampanantenainao tamin'ny vahoaka nandritrany ianao nilatsaka ho fidina zay aloha zavatra anankiray zay nge ny mahatonga anay sarotiny zahay solomavamoaka satria zahay rehefa naheno ny fampanantenana nomeny filoha-pirenena de hoe amoanina zao aminareo ety daholony zao de nilaza zay nge tamin'ny vahoaka anay hoe de efa nanoana ny filoha-pirenena zay nanao pempe satria zazaza tsy nanoana azy tamin'ny deuxième tour de gagany fa ahoana ianao tao nanao pempe de nanazava tamin'ny vahoaka kefa izy ny filolany ary efa niresaka taminy zahay fa reo zavatra nampanantenaina atsika satria zay no fidino zahay de zao de rehefa nitarainandro ny vahoaka tamin'ny fotoana nanaovanay fampelezan-kevitra de zay na fa oentina makany amin'ny fanefanam-panatanteraka zay de nilaza zay hoe bo rehefa niresaka tamin'ny filoha-pirenena zay tamin'ny reny nanaovana ny PMP reny de hoe nilaza izy amboarina an'zao vitaina an'zao ataon'zao de zay ka zahay tsy sanatriany vava la diny lela tsy te handainga amin'ilay mpifidy anay sy reo olona zay nametraka ny fitokisana taminay satria mametraka fitokisana karazana ny fifidianana nge karazana hoe enao lany nge karazana manao contrat monsieur Marc amin'ny mpifidy anao hoe enao ny fidina sy enao ka hoy izy anao hoe ahoana ny mba tsoky verimbereny krizy ampanetretena no lazako hoe voalohany indrindra aloha manay mpanao politika de hoe ny fanajana sy ny fanatanterahana an'ireo zavatra nampanantenainao nandritra ny fampelezan-kevitra faharoa manaraka an'izay dia ny fanajana ihany koa ny tena hoe démocratie zany ny état de droit ny bonne gouvernance zay efa voafaritra ihany koa milalapanireo satria tsika de ametraka koa nilay hoe au conseil pour la défense de la démocratie et de la bonne gouvernance ny fanajana an'izay koa satria iny tsy fanarahan-dalàna ary ny lalàna nge tsy atao ho an'ny oentina ihany fa na ny mpitondra ihany koa raha apetraka zao ohatra zay le chaîne pénale zany raha tafapetraka somatsara arengany kao tafapetraka raha ny fanindriky manokana koa de oka tena hoe hiatra nizanizy izy siry moa ny resaka henitsiketo nareo mpanao gazety indraindray moa nareo manometsiny anay koa indraindray hoe ka lazao ary fa maninona ny tsy teneninareo iza no manao fa na nareo koa mba tsy samyteny mialatsina mitenen'izay satria mba matahotra ny andreo satria tsy voary koa nge tsika am'zany nareo mpitsara koa ny mba mety tena hoe tehanao ny andray te andray ny andraikiny koa fa manana ny protection sahazan'zany koa ve izy ohatran'izay koa nareo mpanao gazety mba ohatran'izay koa zay mpanao politika ka raha ohatra tena apetraka ny lalàna eto amintsika hoe zay diso de diso mizaniza hatrany etapony ka ataoko hoe hatraty amin'ny fotony ataoko ngaminy fa anisany koa zay ametrahantsika ny hoe hialana amin'ilay krizy miverimberina fa indrindraindrindra koa lay fanajana zay bonne gouvernance zay anisany ho izy ny ady mitsolotra satria anisany nitsolotra nge tsy voatery vola ihany fa na za zao député na misy fianakaviako na olo-patatro mety manandraha rainy amin'ny fitsarana na manandraha de mety miantso manao efa tsolotra nge zany satria fa tsy mamela ny fitsarana na ny zandary na ny fanadinana sy ny sisa handeha amin'ny tokony izy fa efa mampiasa an'izay mety ataoko hoe mety fahefana na sombom-pahefana ananako zay akoatran'izay moa de ny hoe fitantana ny mpanatanteraka ny are-pirenetsika voatononao moa ny bois de rose teo tsy ny bois de rose ihany nge firy ny arenatsika eto ny fitantanana an'izay mangarahara sady indrindraindrindra hoe reo arenatsika reo no ataotsika hoe trandrahana dia rehefa voatrandraka izy dia mba averina ny vahoaka alao koa ny vahoaka mba higoka sy hisitraka n'izay hoe harem-pirenena zay ka rehefa ny vahoaka moa no voky afaka mampianatra ny zanany ara-dalàna na eny amin'ny sekolim-panjakana na eny amin'ny sekoly privé rehefa mitovy zay ohatrany tamin'ny andro taloha tamin'ny androny première république rehefa afaka mitsabo tsy voatery handany vola be amin'ny fitsaboana sy ny sisa rehefa tsisy ny délestage ataoko angamany fa rehefa miaina mba araky ny tokony ho izy ny vahoaka ataoko fa tsy de verimberina ny krizy misy eto amin'ny firenetsika ary ny faniriko de hoe
mba ny tsy iverenany tsony. Eny ary zay ihany koa no ataoko hoe efa mamaraparana ny fiarahantsika eto Andriamatoa Solomavambahoaka fa mialohan'izay dia omeko 2 minitra anao milanao ny afatra ho an'ireo mpijeritsika amin'ity alina ity. Ny afatra angambany dia mitodika amintsika mpiray tanindrazana tapaka sy namana. Voalohany indrindra zao nitoedra raha sarotra ihany no lalovany firenentsika nefa ny mba tiako amin'ny maha Solomavambahoaka satria Solomavambahoaka ny Madagasikara izay na dia hoe tany amin'ny distrikany Betukatsimo ro na voafidiny tena dia ataoko hoe Solomavambahoaka mitondra ny feony vahoaka ary misolo tena nyreo Solomavambahoaka namana zay mitovy hevitra amiko nanao sonisy nandany ny émotion de déchéance n'Andriamatoa Filoha dia okantsika angamba ny vahoaka mba hanadiady sy hamakafaka tsara ka tsy de iheno foana na ihinana mambolony le zavatra lazay ny fanapanatanteraka indrindra Andriamatoa Filoha zay milaza foana fa hoe zahay Solomavambahoaka foana no manao zay fanelingelenana ny tsy hafahany fanapanatanteraka dia Andriamatoa Filoha sy ny gouvernemanta hanatanteraka ny asany tsy nisy empêchement tsy nisy motion ge nandritra ny heritaona sy tapany zay manontany antsika vahoaka inona moa ny zavatra vita zavatra anankiray zay ka eto dia te hisarika ny ataotsika hoe mba fomba fijeritsika hanadiady tsara fa raha misy averiko ilay nylazaiko teo misy ny mahafantatra ny mafy mianjady aminareo vahoaka dia zay Solomavambahoaka ary zay nge ny tena fantatrareo kokoa firy raha raisiko fotsiny ny ny distrika zay na voafidy mba firy moa ny tena mahafantatra an'izany hoe Filoha Rajaonary mampianina zany ohatra fa Jean-Jacques Rabendrika mifantatrareo tsara kokoa ka oka mba zay za fantatrareo aloha na zay Solomavambahoaka zay fantatrareo fampikasokasoka aminareo aloha no mba enona sy mba anontanio raha ohatra ka misy zavatra mety mampihazohazo fa reny nge olona any tampony olona zay mety ary tsy fantatro za tsy miteny hoe tsy mahatsapa ny fahorianareo vahoaka izy fa raha ny zavatra misy hatreto zany dia ohatra ny mampirorosaina ihany ny inonan'izay. Faharoa manarak'izay dia mino sy manantena koa zany fa olokendry ny ireo mpikambany eo anivony fa efa anavy momba ny lalam-panorenana arak'le voalazako teo dia hoe eo ny lalàna ny voafaritra sy ny lalàna velona sy ny lalàna misy indrindra fa ny lalam-panorenana fa indrindraindrindra ihany koa olo-pirenena koa ianareo mpiray tanindrazana koa ianareo mino aho fa mahatsapa sy mahita ihany koa ny zavatra iainan'ny vahoaka ny fangirifirina iainan'ny vahoaka fijaliana ny vahoaka ny zava-misy ara-politika sy ara-tsosialy ara-ekonomika eto amintsika ka mino sy manantena fa apetraka eo ambany fahendrenareo zay zavatra zay amin'ny afanareo aminaviana sy hamakafaka tsara zay fanapahan-kevitra sy didy avoakanareo aorinan'iny fitoriana zay napetrakay mahakasika ny hoe motion de censure azafady mahakasika ny filohan'ny repoblika eny ary zay ihany koa no mamarina fiarahantsika Andriamatoa Solomavambahoaka misaotra anao avy hatrany nanaiky ny vahininay teto amin'ny fandarana l'actualité mariky indray moa fa Andriamatoa Jean-Jacques Rabendrina Solomavambahoaka voafity tao Betukatsimo no ny vahintsika teto tamin'ity tapany voalohany ity. Misaotra anao Andriamatoa Solomavambahoaka. Misaotra to. Eny ary dia zay ihany koa no entsika mijery an'ireo teboka sy ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity. Manjivo fotoan-tsarotra ny firenena ary ambava hoan'ny krizy vaovao indray raha toa ka tsy misy ny fepetra entitra raisy ny filoham-pirenena hoy Taberarandriamanantsoa sekretera jeneraly ny CRN. Ninona valy teny avoakan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia tsy hisy ahasoan'ny firenena. Ho an'ny Taberarandriamanantsoa dia tsy misy afa-tsy ny fametrahana ny filan-kevitra ho an'ny fampihavana-pirenena CNR tarihan'ny professeur Zafy Albert no vahaolana. Amin'izao fotoana zao amin'izao zavatra zao zay zany dia manosika-kevitra ny fitondrana fanjakana asanganaingana CNR dia tendreo président Zafy inégocier na amin'ny membre HCC na amin'ny parlement na amin'ny président de la République andamina an'io satria sy vocation-ny firenena malagasy loatra ka mamoaka zao ny HCC hoe ravy président de la République crise be zany amoaka zay ny HCC hoe sekena io
reo fangatana reo mbola crise koa zany satria isy olo-mavamoaka manana vahoaka miaraka aminy de zay ihany gnanay solution ary efa narosinay amin'ny président république zany de hitanay solution efa narosinay amin'ny président ng assemblée nationale zany fisikevitra asanganay ngana CNR de tendreo président Zaf satria le olagna eto ane i président Zaf ihany sy manana eritseritra ilasaka président république fa i président Ravalomanana de efa nitenena anazy sy mahany 2018 izy ka hiaraka aminao eo izy ny président Nasiraka efa nanao candidat izy teo fa nolaviny CS donc amina manairesy président république izy sy andriny 2018 izy donc manatombosoa ohatrana izareo reny manatombosoa gnandena nisy élection présidentielle dans 6 mois dans 1 an fa président Zaf tsy manana an'izay tsy eritseritra ngano président république izy nambarany ihany koa fa fotoana izao tokony andinihana ny rafitra apetraka eto Madagasikara raha ny sosokevitry ny CRN dia tokony solombavam-bahoaka nahazo 50 isanjato ny vato manan-kery no hipetraka ao amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Ny lehiben'ny mpanohitra ihany koa no tokony ho filohan'ny HCC, tokony hovaina ihany koa ny komisiona misahana ny fifidianana ary apetraka ny CNR. Ary noho i Madagasikara vao avy nivoaka ny crise de gouvernementa matanjaka no apetraka. Ao anatin'ny fandarana l'actualité hatrany ianao entsika makafakana ihany koa ny toe-dra-pirenena izay indrindra no nanasana tamin'izao alina izao ihany koa ny avy eo amin'ny fitondram-panjakana dia ny ministra Antelo Maramparana izay ministra ny fiompiana. Misaotra anao nanaiky ny vahin'ny fandarana l'actualité tamin'ity alina ity. Misaotra anao namana marika zay nanasanay amin'ity fandarana ity ary miarahaba ny mpijery ny fandarana l'actualité amin'izao ariva izao. Raha ohatrana ihany koa moa zany miarabana ireo reny rehetra izay manaraka amin'ity fandarana ity indrindrandrindra ny ramatoa Voangy Rajaomampianina vadiny filoham-pirenena izay reny malagasy rehetra amin'izao fetin'ireo zao. Merci. Tonga dia idirako amin'ny lalindalina kokoa efa fatatsika tamin'ity herinandro ity fa nisy ny vaovao mafapana teo amin'ny lafiny politika nisy ireo ataoko hoe solombavam-bahoaka izay nametraka fitoriana atao hoe mise en accusation ny filoham-pirenena amina hatepoka vitsivitsy zay lazain'izy ireo fa violation na hoe tsy fanajana ny lalam-panorenana ho anareo mpiaradia amin'ny filoham-pirenena izay tsipaka ihany koa an'ireny ataoko hoe mise en accusation reny tsy mahatsiaro tena ve nareo fa ataoko hoe efa atao hoe sarotsarotra ny raharam-pirenena ankehitriny ary misy ihany koa zany zay hoe mafapana ilay hoe attaque izay hoentin'ireo solombavam-bahoaka satria tsy ahivoko tamin'ny zoma lasa teo dia efa nanambara zareo fa tokony ametra-pialana mihitsy ary ny filoham-pirenena manoloana ny fiazakazaky ny toe-draraha ankehitriny. Ya marina tokoa zany tsy azo afenina toy ny vahiakandrona moa ary toy ny tongo bakivaky ny zavatra miseho eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tsara ho marina aloha namana marika fa ny tenako dia solombavam-bahoaka. Solombavam-bahoaka no lany ho voafidy ho membre ny gouvernementa zany hoe fantatro tsara zany ny zava-misy ao amin'ny assemblée nationale. Ny arahako ny asa nandritra ny asa tao nandritra ny 2 volana angamba izay ary reo namana rehetra ao reo dia fantatro tsirairay daholo ny angamba idinitsika hoe inona ny antony na tonga an'iny. Ny fahitako azy nisy zavatra maromaro misy antony maromaro zany na tonga ny fivoakan'iny zavatra iny satria efa teo amin'ny herinandro teo dia efa fantatra hoe nisy frustration tao amin'ny solombavam-bahoaka sahatsasana. Ny antony dia voalohany amin'izao fotoana izao dia raha tsika malala fa manao ny réforme eo amin'ny secteur maro ny fanjakana
azadino fa vao nivoaka ny krizy tsika nandritra ny 5 taona nanjaka ny gaboraraka tandritra n'izany 5 taona izany ary tsy maintsy hoarenina zany fitondrana gaboraraka izany dia apetraka ny tany tandalana izay zavatra izay zany no antony nanaovana an'reny chaîne spéciale ny bois de rose reny ohatra reny dia anisan'ny antony anankiray izay mahatonga an'io zavatra io satria na tiana na tsy tiana dia misy ny mahatsapa voatohitohina ao anatin'ny fitsanganana zany chaîne spéciale izany ary matahotra raha zany hoe mety anahirany ity raha tena miasa tokoa ty chaîne spéciale ity ny tenako tao amin'ny ministerany tontolo iainana dia mafantatra tsara mihitsy fa manana ny vola entina nozokozonona fanjakana anongana-panjakana ireo olona manao trafika na andramena sy ny ressources naturelles eto Madagasikara ireo zay ny antony ray ny antony faharoa dia antony ara-politika satria andeha zao ny fifidianana communal dia betsaka amin'ireo namana zay tokony faninana zany aminay amin'ny HVM no tsy nafeno ny candidat manerana Madagasikara de fa tsapa zany fa efa resy mialoha sady izy raha eo amin'ny isa no jerena izay zavatra izay zany dia misy ny tehitarika hoe satria io fifidianana io ny ampazava tanteraka ny situation politique Madagasikara satria teo de fa nisy ny laza hoe ka izahay ny nalan'ny filoham-pirenena teo zao zany mandeha am'izay ny fifidianana manana ny candidat ny HVM dia azava am'izay zany ny toedraraha hoe izy zahay eo amin'ny HVM dia manana maire zao manana solotena any amin'ny commune rehetra eto Madagasikara ohatra zany nataotsika hoe 60 na 70% na 80% dia iny zany no ampazava tsara ny toedraraha zay ny antony faharoa ka tsy tiany zala zany andeha io fifidianana communal io ny antony fahatelo dia antony ara-politika mazava be mihitsy satria raha ohatra ka mandeha io fifidianana io ary isokatra zao ny tsara marina fa efa eto amitsika zao ny solotenany FMI Fonds monétaire international efa nisy ny ezaka ary efa ankatoko ny famoahana ny famatsimbola ny union ny vondrona européenne dia ezana zany ny isabotena an'izay zavatra izay mba satria raha ohatra ka mivoaka tanteraka izay dia tafavoakany krizy na ara-ekonomika na ara-politika i Madagasikara misy anefa ireo olona izay mieritreritra fa hoe ny krizy ny fisian'ny krizy eto Madagasikara ny azahoan'ny tombotsoa ny azahoan'ny toerana fa tsy amin'ny alalan'ny fifidianana dia amin'ny alalan'ny fananganana nyreny hoe tes amis congrès de la transition et assemblée constituante etc fa raha ny hevitro manokana dia hoe tokony alefa ny fifidianana communal mandeha ny fifidianana régional mandeha ny fifidianana sénatorial dia hita eo zany hoe iza marina ny tena tiany vahoaka eto Madagasikara fa tsy amin'ny alalan'ny famerenana krizy vaovao indray satria ny vahoaka am'izao fotoana zao dia raha tsika mahalala fa tena efa leony zany krizy zany nandritra ny 5 taona isika tsisy zavatra tena nandeha am'lony ny tety fa ny gaboraraka ny nanjaka nandritra ny 5 taona izay zavatra izay zany mahatonga ny vahoaka hoe alao mba andeha amin'ny fanjakana tandalana isika fa tena tsy ho zaka atsika malagasy tsony zany isy krizy zany za mafantatra tsara mihitsy fa raha sanatry ka miditra am'izany krizy zany ndray mandeha isika dia fantatro ny hevitra ny namana sasany fa hoe amidy ireo bois de rose toizana zay ngava zany ny fandropahana an'ireo alatsika sy fanondranana antsokosoko ny arena kibon'ny tany reny dia zay ny eritreretina amatsina ny fanjakana zany hoe miditra ao anatina fanjakana mialatsiny amin'ny fomba fitenenina fa fanjakana voaio isika zany raha vao zay no zavatra ho atao ka eto zany dia misarika ny sain'ny vahoaka malagasy fa ny filoham-pirenena matoa
tsy mbola nilaza tamin'ny solom-bavambahoaka hoe mbola tsy fotoana afahana manome fafahamponareo amin'ny fiara tsy matao-dalana izao na izahay raha ne zahay ministra zao ne tsy tsy mbola nanana budget na afahana nividy 4-4 nefa eritreretinao fa ny fiompiana zany dia anisany hoe milany zany fiara tsy matao-dalana zany entina mitourne mandeha any amin'ny province isan-karazany any amin'ny région kanefa no ny fahitana hoe mbola tsy manana no enti manana an'izay ny fanjakana am'izao fotoan'izao dia miandry aloha zany ny ataony ny ministère ny tompon'andraikitra samy tompon'andraikitra amin'ity firenen'ity daholo na ny gouvernementa na ny assemblée nationale rehefa mpitondra ianao dia tsy maintsy normalement ny tombontsoa ho an'ny vahoaka nijerevanao voalohany inona ny tombontsoa ho an'ny vahoaka tombontsoa ho an'ny vahoaka ave ny fividianana 4-4 ho an'ny député tombontsoa ho an'ny vahoaka ave ny fanomezana hoe omena indemnité miopampana ny tompon'andraiky mpanjakana na député zany na ministre tsy mino fa tsy zay loatra no ny fidianan'ny vahoaka anay zany zata ao anatin'izany fa betsaka ny zavatra manahirana any amin'ny district betsaka ny promesse nataonay tany amin'ny district am'izao fotoan'izao ireo namana mpanao politika ireo ve manatanteraka an'izany promesse nataon'izany eny anivon'ny vahoaka ono andriamato ministra inona moa zany mety hoe ataoko hoe conséquence n'izay le hoe raha to sanatrika tsisy filoha-pirenena tokoa fa de keny HCC ilay hoe de miato amin'ny asany zany filoha-pirenena inona ny conséquence n'izay eo amin'ny toedra raha-pirenena raha za manokana aloha zany tsy te heritreritra akory na ray segondra aza hoe tsy misy filoha-pirenena eto Madagasikara fa ankinina amin'ny solom-bavambahoaka ny fitantanana ny firenena zay manko ny zavatra tiany zareo atao efa manomboka manao pression any amin'ny HCC manao pression any amin'ny public sahady hoe rehefa miala ny filoha-pirenena dia ny président ny assemblée nationale no mitondra ny firenena zafady tsy zany ny voalaza ao amin'ny constitution tsy zay ny voalaza ao ary aza adika am'izay tianay tiavana azy ny constitution zay no mahatonga anay manao hoe ary nizoko be ny vahiny tamin'ny télé rahavavy anankiray moa de nilaza hoe izahay ozy izy dia tsy hanao fanonganam-panjakana ohatra ny ataon'ny olona rehetra hatram'izay midina an-dalambe fa zany toy zay de zao hoe fa anao fanonganam-panjakana kosa izay amin'ny alalan'ny coup d'état institutionnel zay zany ny tianao atao ka io raha ny fahitako azy mba azo tsika eritreretina ndray mandeha ve ray segondra hoe tsy eo ny filoha-pirenena dia ny solom-bavambahoaka no hitondra ny firenena dia jereo tsara daholo za tsy miteny hoe ratsy daholo ny namana ao amin'ny assemblée nationale sanatria fa misy kosa ny manao abus misy manao abus de pouvoir amin'ny namana sasany raha traevako kely moa tamin'ny taona 7 hoe niala ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana de nomena Maramila de anao fifidianana ao anatiny 12 volana nomeny Maramila ny Andriamato Andry zany tamin'ny androny anao fifidianana ao anatin'izay 12 volana zay tsy vita fa lasa 5 taona le teteza mity zay ve anisany mety hoe atahoratsika ao anatin'izay raharaha zay koa mety hitranga am'izay ve zay indrindra bako miteneniko anao teo namana marika le hoe hoy izy teteza mita ndray mandeha dia hitako hoe efa nanao ezaka aniny vahoaka malagasy tamin'ny nanatanteraka an'ireny fifidianana ireny betsaka aniny sakasakana hoe nanaovana hoe tsy hatanteraka ny fifidianana be da be ny nanakasakana satria tejanona am'le transition anao transition 10 ans ohatra ny tany afrikanina sasany kanefa raha izay raha sanatrika zay ny zavatra misy dia potoka tanteraka ny firenena potoka tanteraka ny rem-pirenena satria mandritra n'ireny fitondrana ataotsika hoe tsy manaraka ny ordre constitutionnel reny dia betsaka ny manararoatra mitrandraka tsokosoko ny arem-pirenentsika zay zany no mahatonga anay manao hoe tsy azo eritreretina akory na ray segondra raha hoe tsy hoisy
filoam-pirenena fa hiditra teteza mita vaovao ndray ianao ve de matoky na manamarika fa hoe raha sanatrika tanteraka io déchéance ataony zareo de ahita fifidianana zany tsika atao anatin'ny 3 mois tsy fisy fifidianana io fa ho atao ndray ny anoritana io transition io mandritrany 2 taona 3 taona 5 taona satria azadiny fa ny mpitarika n'io fetsiketsehana io ao amin'ny assemblée nationale dia olona candidate amin'ny gouvernement daholo olona ny postuler pour être ministre daholo ka rehefa sy eritreretiny zany hoe io fametrahana transition vaovao ny afahana miditra indray mandeha amin'ny gouvernement de zao nefa nyteneniko anao zahay de efa mafantatra fa misy anoany efa manao plan hoe reto daholo ny composition ny gouvernement zao mialatsiny ny voalazan'ny constitution dia hoe raha ohatra ka misy ny fialan'ny filoam-pirenena dia ny président sénat no mitondra ny firenena raha ohatra ka miala ny raha ohatra ka mbola tsy voafidy ny président sénat dia ny gouvernement no gérer collégialement ny raha-pirenena nizao nefa ny zavatra misy io zany raha ny objectif zareo de hoe raha ohatra ka tanteraka ny fanonganam-panjakana zay ataon'io dia atao indray ny motion de censure aty amin'ny ministre atao ny motion de censure dia rehefa aveo zany ho tendrena président le anankiray le olona zay tiany zareo atao président de io président tendrena io rehefa aveo zany no anendry ny prime ministre amin'ny fomba hoana zany no anendrenany prime ministre am'izay fotoana zay dikan'izay efa miomana sahady violé ny article 45 koa nefa ry zareo ihany miaccusé ny filoam-pirenena hoe ny article 45 ny violena anatiny ary zao 54 article 54 azafady ny article 54 teneny zareo ny violé ny filoam-pirenena raha ohatra ka izany ane zany de ry zareo koa zany isan'ny nampiviolé an'izay ny filoam-pirenena responsable koa zareo satria zareo nanaon'io déchéance io ihany no nifidy ny prime ministre niaraka tamin'ny filoam-pirenena tamin'izany fotoana zany nanolotra n'io prime ministre io ho tendreny filoam-pirenena ka raha sanatria zany hoe milaza fa hoe ny violé ny constitution ny filoam-pirenena dia mialatsiny fa betsaka am'ireo solombavam-baoaka nosony ireo zany ny violé ny constitution ihany koa ary tokony ho ravana koa zany zareo raha zay raha ohatra ka izay no zavatra ho jerena fa ny fahitako azy ny filoam-pirenena am'izao moa zany amin'ny maray aman-dreny azy dia tsy manana heritreritra hiditra am'izay instabilité zay fa ezana zany ny ampanjaka nylay hoe fihavanam-pirenena fampihavanam-pirenena dia hoe tsy misy tsy vitany tsy fampiresahana tsy afeniko anao fa am'izao fotoana zao de fa betsaka ireo namana solombavam-bahoaka nefa manankina amin'ny fampiresaka hoe hitanay fa tena misy politique maloto aorinan'ity zavatra ity dia mialatsiny zahay fa tena nanao erreur zahay be da be amin'izy ireo nefa miantso fa miresaka am'izao fotoana zao zany efa misy zany ny fifampirasana négociation efa misy ary teneniko anao fa betsaka no nitaraina fa hoe nangalarina ny soniany tamin'ny nanaovana an'le nanaovana hoe nisy signature 105 safir nanaovana ny 115 non 105 signature angamba izy 105 signature ny voalaza fa misy fantatray fa misy olombavambaoaka tsy teto am'toerana nefa voalaza fa nanao soni ao nangalarina ny soniany zany angera tena toizany zany zavatra zany adidina eny amin'ny bianco na amin'ny fitsarana dia mety anahirana an'ilay olona nangalatra sotie satria misy olombavambaoaka mihitsy manao témoin hoe za tsy teto antoerana nefa soniako nataotao anatin'io zavatra io natao zika raina ro solombavambaoaka raina roa manao an'izay efa manahirana zany ve no entina hitondrana n'ity firenena ity amin'ny alalan'ny alatra soni amin'ny alalan'ny falsification mialatsina namanamarika tsy teo tsy teo tsarainy tantara amin'ny hoavin'ny taranaka faramandimby any aorinany enera ndre ministre ho anao zany inona ny vahaolana afahantsika miala an'izao hoe disadisa mahazo mitranga eo amin'ny androm-panjakana anankiroa amin'ny président ny république sy ny assemblée nationale zao
ny vahaolana za mireconnaître fa betsaka ny nisy ny distance teo amin'ny parlement sy ny ataosika lazany hoe ny exécutif zany a tamin'ny fotoana ary zay na tonga le frustration ray koa moa zany hoe satria misy miteny hoe efa tsy noraisy ny filoam-pirenena tsony a ny appel ny antso tarby na ny antso tamin'ny finday nataony filohan'ny antenimera-pirenena de zay onona tonga le hoe rehefa tsy raisinao tsony a zany fa de ho hitanao tsara fa hoaongako ianao tsy zay mitondrana ny firenena teo tsy amin'ny alalana humeur na amin'ny alalana saute d'humeur ohatran'izay nitondrana ny firenena fa firenena tia betsaka ny zavatra tsy maintsy aredina noho ny fisian'ny crise teo aloha betsaka ny zavatra tsy maintsy tsonjovina ao anatin'izay zavatra izay dia za mieritreritra hoe ny vahaolana dia tsisy afatsy ny fifampiresahan'ireo mahatsapy fa tompona andraikitra ary manana ny finiavana ampandroso marina ny firenena eo indrindra ny mahatonga anao hoe mampatsiahy kely amin'izay fifampiresahana zay fifampiresahana atao eto zany dia fifampiresahana izay tena tsy misy fiasaram-belatsy fa tsy hoe mialatsiny fa ny filoam-pirenena teo aloha izay nanao déclaration teny hivato hoe za de pour la stabilité za dia manaza ny tanitandalana maraina mbola mifampiresaka amin'ny filoam-pirenena Rajaonarimampianina de ny ariva no manao mania miteny ny solombavambahoaka ny hoe nandaniny déchéance ny filoam-pirenena nefa ny maraina ny filoam-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana manome toky ny filoam-pirenena Rajaonarimampianina fa hoe teneniko ny député ko tsy hanao an'io tsy hiditra amin'io zany midika fa misy olona tsy afaka iova mihitsy amin'ny toetrany eto Madagasikara mialatsiny milaza an'izany ary zahay any amin'ny faritany de zay ny tena soucienay zao zany izay hoe tsy fiovana zay na de misy aza niezaka nataony FFKM hoe amin'ny alalan'ny 4F hoe mba mireconnaissy nareo ny erreuranareo ary tena mibeba nareo fa tsy hanao an'io tsony fa iny izy iny de fa preuve anankiray le ahitana hoe maraina hafa maraina zany anao hoe namana fa ariva mivadika amin'ny teny fanomezana samy olon-dehibe mifampiresaka ave de fanao an'izany mialatsiny de ny fialana de hoe ka tezitra be dada fa ny teniny tsy nanaraka ny teniny solombavam-bahoakany mialatsiny re tompoko mialatsiny miala fondro miala salohy fito ozy izy ny filoam-pirenena teo aloha zay fa aza andaingana lainga marivo tototra ohatran'izany ny vahoaka malagasy tsy marina zany fa politika maloto derieran'io hoe alefaso anticipe avy ny fifidianana ny olona nahazo ny tombontsoa voalohany tamin'iny alalan'iny fampiavanam-pirenena iny nahazo bénéfice voalohany dia ny filoha Marc Ravalomanana fa izy koa zany nanapotoka ny résolution ny ivato voalohany satria izy namitaka ny filoam-pirenena mialatsiny tsy ohatran'izay le izy ary aza entina miresaka fivavahana ny anaovana ny famitahana ny namana hoe mivavaka nefa rehefa avy eo zavatra hafa ny zavatra atao fifamadiana mialatsiny ary za de fa zahay zany dia miteny de samy mifampiteny moa zany satria ao amin'ny gouvernement de mifampiteny non tsy mety kosa raha ohatran'izany hoe itsika samy tompona andraikitra ato amin'ny exécutif de anareo milaza fa tsy voafehinareo ny solombavambahoaka anareo marina fa ny anay nge ny solombavambahoaka HVM nge marina fa nisy ny nanao soniny zavatra iny fa reny dia noho le vokatry le hoe olona indépendant nalany azy de rehefa avy eo izy no niditra HVM fotsiny zany hoe tsy mise sentira redevable izy zany vis-à-vis ny HVM satria ny volany nalany azy solombavambahoaka fa raha ohatra ka lany HVM reny tsy nanao an'iny mihitsy tsy nanao zavatra ohatran'iny ahoana marina moa zao zany ny iverenany reny ataoko hoe ondro mariny reny onivony HVM
zahay manokana aloha zany a dia raha ny fandinina atao de hoe bon tsy misy a ny olona solafaka any an-danitra ety ambonin'ny tany mahasolafaka dikan'izay a fantatray fa betsaka ny antony mahatonga zareo nanao an'le laisoni zany tao ny resakarabola tao ny antony maro moa zany izahay zany a dia araka ny teniny teo hoe mifampiresaka amireo namanay solombavam-baoko HVM reo zahay hoe misy miteny ane hoe zao hoe ahoana moa monsieur le ministre ny tsy anaovana isoni ny président groupe parlementaire mihitsy miteny aminay hoe ity ny soni ataony lahy de mandeany lahy makary amin'ny anina ry maka vola rehefa avy eo de ahoana am'zany tsy anaovana isoni ozy izy zahay HVM de ny président groupe nay nolazan'zany de zao hoe soanareo zay fa adulte quand même anareo solombavam-bahoaka anareo de fantatra reo tsara ny zavatra soniavina fanazanina tsy zany a matoa izy zany a efa milaza an'izay dia misy efa misy fanenenana amin'ny zavatra nataony milohan'ny maranatsika ny fandarana andriamato-ministra fanontaniako farany ty amin'ny herinandro ambony a raha tsy diso de efa ohatran'ny hoe somary afanafana zany nitoedra raha-pirenena satria eo no mety hivoaka ny didi-pitsarana hoentin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorena mino kosa ve nareo atreto fa tsy hanaraka an'izay ijeren'izay lalan'ny crise vaovao zay ny avy eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorena ary anaiky zay ataoko hoe didy zay avoakan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorena zay ve nareo zay manokana ma antoko tandalana anay de hoe zay didy avoakan'ny ACC eo a dia ankatoavinay a antsaka ny siandavana satria io a nahazo ny fankatoavana itsara ny raharaha toy zany zay ny anankiray faharoa manaraka an'izay de hoe mety misy eto iso izy anao ny mety ikorontana zany aorin'io raha tsy mifanandrify amin'ny etaetany ny zavatra avoaka mialatsiny tompoko misy ny folo alin-da misy ny mpitandrona filaminana misy ny fitsarana misy zavatra be da be to Madagasikara tsy any ny tondratsika ny ary manao antsoavo ho an'ny namako ny raha lahako rehetrarehetra izay a eny a amin'ny faritra iva ny tenako mba tsy ho voan'zany a fandrika zany ndray mandeha raha nisy ny olona maty teto amin'ny 2009 dia isika teny amin'ny faritra iva satria za tam'ireny fotoana reny mipetraka teny amin'ny 67 hectara fantatro tsara zany ny eny amin'ny faritra iva no tena betsaka no maty fa le olona mamporisika atsika ireo a rehefa tonga ny fifandonana dia any amin'ny tokantrano misomatsara izy mipetraka ka manao antsoavo am'ireo namana mba tsy ho ataon'olona fitaovana entina anapotehana indray no avy ny taranakitsika satria fantatray fa misy ny manao an'izany am'izao fotoana zao misy ny efa mandeha eny ambany tanàna eny mampalahelo hoe de zao ny ataotsika fa io moa zany efa fantatra daholo tout cc fantatra daholo ny zavatra misy eto amin'ny firenena na ny miafina raha de fantatra nge dia alao anao ny asany ny fanjakana anao ny asany mpitandro ny filaminana ao anatin'izay fa tsy anjarako ngamba ny manao hoe de tsy maintsy za koa tsy te ampiasa hoe ilaza hoe zao ny ao amin'ny ACC tokony zao satria za en tant que ministre za de lasa ohatrany hoe tsy manaza ny fisarahany fanjakana mpitsara toy ny ao amin'ny ACC sy ny fanjakana mpanatanteraka alao isaraka tsara reo zay tsy manome tsy mi-influencer ny zareo ao amin'ny ACC fa ny andry ampitonina sy ampahendrena ny didy izay ho avokany eny ary de zay ihany koa no mamarana ny fandarantsika andriamato-ministra fa mialohan'ny tena nakatonatsika ny fandarana dia omeko 2 minitra anao nomizanao ny afatra ho an'ny ampijeritsika amin'ity alina ity ny afatra avy aty amiko dia manao antsoavo satria efa akaiky de akaiky zao ny fivoahan'ny famatsim-bolatsika eto Madagasikara efa vita ny plan national de développement itondranany firenena efa vita ny plan de mise en œuvre izay entitsika ampandrosonany Madagasikara nefa irahantsika malala
fa betsaka ihany koa ireo olona zay mitady atrano nisian'ny krizy eto Madagasikara dia manao antsoavo amintsika rehetra mba tsiditra amin'izay krizy zay tompoko azotsika atao mifampiresaka ary tsy hoentina amina sanatriany zany toy ny firenena izay tsy manakasina intsony ny firenena malagasy fa masina i Madagasikara itya ary tsy tokony ho isy ny olona anitsakisaka an'izany fa masinan'izany sotra to eny ary de misotranao Andriamatoa Antelo Maramparany ministre ny fiompiana ya zay ihany koa no manakatona treo ny fandarana l'actualité amin'ity alina ity dia manao veloma atsika rehetrarehetra isa-tokantrano any de sorana ihany koa ireo technicienne izay niarana natotosa ny fandarana izay no mametraka veloma anareo tsirairay hafa fa dia manasa anareo hatrany anaraka hatramin'ny farany ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra madeve veloma ary tompoko